أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paminany Ayuba alayhi salam fantantsika izany paminany zany fa anisan'ny paminany anankiray nomeny Allah subhanahu wa ta'ala fahasoavana teo amin'ny fiainana, nanana tanimboly, nanana tanimbary, nanana biby fiompy, nanana vady endry, nanana zanaka fitolahy, fitovavy ary nanambola maro samihafa izany paminany Ayuba zany. Fa tao anatin'ny iray mpimaso no nanesorany Allah subhanahu wa ta'ala izany fahasoavana maro teo amin'ny fiainany zany. Satria nahoana nandeha indray andro may ny tanimbarina, afaka andro ray ihany koa latsambaratra ny tanimbolony, nandeha ihany koa maty avokoa ny biby fiompiny. Rehefa niarany sakafo tao anatin'ny trano anankiray ny zanany fitolahy sy fitovavy dia niotsaka tamin'izy ireo ny tany ka maty avokoa tsy tradrano ireo zanany miisa 440 fitolahy fitovavy tamin'izany fotoana izany. Tsy vitan'io fa paminany Ayuba alayhi salam taorinan zany fitsapana lehibe zany mbola nandefasan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala areti-koditra ka miofakofaka ny hodiny ary tsy vitany hoe miofaka ny hodiny fa mbola miteraka rano ka lasa ohatran'ireny boka ireny i paminany Ayuba alayhi salam, ary zany mamoaka fofona maimbo tamin'izany fotoana zany. Ary zany zavatra zany dia niainany paminany Ayuba alayhi salam nandritra ny 12 taona izany aretina sy fitsapana lehibe izany. Zay jireo fa fahasoavana lehibe niainany teo aloha dia noesoriny Allah subhanahu wa ta'ala tsy kelikely teo aminy ary farany izy iny dia lasa boka mihitsy ny tanana sy ny vatany Ayuba alayhi salam, saingy niaritra izy nandritran'izany fotoana zany ary farany dia nangataka tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia nositraniny Allah subhanahu wa ta'ala izany lasa tsara hodiny ary tsara noho ny teo aloha ary niverina ny fahasoavana rehetra zay teo am-pelantanany ary mbola nahazo zaza maromaro ny teo aloha zany i paminany Ayuba alayhi salam. Zany rehetra zany manambarantsika fa hoe ny fiainana eto ambony tany dia fitsapana avokoa ary ireo paminany zay nifandimby teto ambony tany dia mafimafy ny fitsapana nahazo azy ireo mihoatra ny fitsapantsika ankehitriny. Satria ny fitsapana mandalo amintsika ankehitriny mety hoe tsy fahafahampanadinana ihany, na hoe tsy fahazona zanaka ihany, na hoe aretina sendramandalo ihany, na tsy fisiam-bola ihany no mety fitsapana mandalo amintsika. Fa tamin'ireo paminany ireo dia mitambatra avokoa ireo fitsapana tsirairay zay mandalo amintsika io dia nitambatra tao anatiny fiainan'ireo paminany zay nandalo teto ambony, saingy izy ireo dia nanana an'izany faharetana eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Manoloana an'izany fitsapana rehetra zay mandalo zany, inona takina amin'ny mpino Islam, indrindra ianao mbola nisafidiny tompo Allah subhanahu wa ta'ala nahatratra ny taona vaovao ty, inona ary no mba valisoa na ihany koa entinao misaotra ny Allah subhanahu wa ta'ala. Tsy misy afa-tsy ny fankasitrahana any Allah subhanahu wa ta'ala. Mankasitraka anao mbola nomeny andro na velonaina, mbola nomeny tombonandro mbola nahatratra an'izany taona vaovao zany. Satria nahoana? Satria ny fahatraranao ny taona vaovao ny ahafahanao manompo na manampy ilay vatsy entinao miona amin'ny Allah any aorinany. Satria rehefa nantarina paminany sallallahu alayhi wa sallam iza ny olona mendrika sy tsara indrindra eto ambony tany dia niteny izy hoe man tala umruhu wa hasuna amaluhu, ny olona mendrika indrindra tsara indrindra eto ambony tany dia ny olona ny olona izay lava androm-piainana ary tsara ny fiafarany sy ny asa zay ataony eto ambony tany. Ka rehefa lava androm-piainana eto ambony tany na dia mandalo aza ireo karazana fitsapana, tadidio fa ny fanaovanao asa tsara no mampiditra anao olona mendrika indrindra eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala.